Miarahaba tsika mpanaraka ny pejy rehetra, miarahaba ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka na ty ivelany na ao Madagasikara. Ty video voalohany ho an'ny tanao vaovao 2024. Mazava ho azy moa fa hatreto de makasika ny fiainam-pirenena foana aloha no zavatra resahiko amizao. Arakaraky ny zava-misy ihany koa no iresahana, nefa arakaraky ny zavatra miseho. Nandehabe ny resaka sy ny famalina olona samy olona teto amin'ny Facebook amizao. Tsy ho teneniko moa fa reny hitanareo reny izy zava-misy. Voalohany indrindra zany ny zavatra tiako faritana eto sy ny zavatra tiako resahana de hoe mahakasika ny tolona izay natao. Ekena hoe samy manana ny eritreritiny ny tsirairay, samy manana ny fomba fijery ny tsirairay. Nefa raha fomba fijery sy eritreritra trop ridicule kosa de somary hafahafa ihany. Mahakasika ny tolona hoy aho, tolona izay natao. Ohatranahy manokana, araky ny teniko hoe samy manana ny fomba fijeriny sy ny fomba fisainany indrindrandrindra. Ohatranahy manokana ry zareo ny nitolomako, ny nitabatabako teto amin'ny Facebook hatramin'izay tamin'ny fitondrana zay rahantsika nahalala teo aloha. Voalohany indrindra de ho an'ny lay firenena, zay nitolomako. Ho an'ny vahoaka malagasy, zay nitolomako. Ho an'ny lay tanindrazana malala, zay ny objectif nitolomako hatramin'izay. Zaho de tsy nitolona ho an'ny tenako, zaho de tsy nitolona ho an'ny tombotsoako, fa reo miteny tany saiko reo. Nitolona ho an'ny fitiava-tanindrazana, nitolona ho an'ny firenena malagasy. Zay ny objectifako. Fa zaho de tsy hanana saina velively hoe rehefa tafita iny tolona zay niarahantsika rehetra iny de hoe za anisan'ny nitabataba teto amin'ny Facebook, nitolona teto amin'ny Facebook de mila vaniny za rehefa tsy amenareo toerana. Satria zaho nitolona teto amin'ny Facebook de ny filako amin'ny vie priveko no takiko amin'ny tompon'andraikitra zay mitondra eo amin'ny firenena amizao. Tsy tiako bika raha koto za, satria tsy mifanaraka amiko amin'ny vie privé any amin'ny anina na rasoa de forceko ny fitondrana handeha hanagadra anazy na handeha raha vao tsy manatanteraka an'izany ny fitondrana de handeha zay contre ny fitondrana. Amiko zany toe-tsaina somary hafahafa ihany raha ohatra izany no nitolomana. Firenena sy ny tanindrazana nitolomatsika fa tsy vie privé. Tsy haiko na diso zany fomba fijeriko zany na tsy haiko ahoana, fa zaho de tsy hanery ny tompon'andraikitra mety hanina, ohatra hoe mety hanina relation amin'ny tompon'andraikitra zaho amin'ny fitondrana na ohatra de iny no handeha hanereko anazy. Satria zaho nitolona hoe raha kotoriky miady tany amiko ka miady misy lonilony amiko ara-piarahamonina ka raha vao tsy kajanareo iny de contre fitondrana za manomboka androany. Non, ohatrany toe-tsaina tsy hafahafa zany fandinihako anazy. Fa nitolomatsika rehetra de ho an'ny firenena sy ho an'ny tanindrazana. De eo amin'ny resaka fanomezana tsiny indraindray. Bon, olazaiko any ma izy ty hoe hoentiko ilazana hoe zao n'olona samy manana ny toe-tsainy.
de ho tataraiko foana zany izy tika ialako tsiny eto aloha fa za tsy tokony hiresaka an'le izy. Voalohany a, za sy ramatoa ministra Fanirisoa Herinay va tamin'izy mbola namanay mpitabataba teto amin'ny Facebook, za tsy miteny eto hoe mpinamana zahay a, non, satria namana zany hafa mihitsy ny fisokajiako an'izany namana zany. Zahay sy Fanirisoa Herinay va za mbola tsy nifankahita akory na indray mandeha aza, fa olona mpiresaka zahay a tamin'ny telefona tamin'ireny fotoana reny a samy mitabataba teto amin'ny Facebook reto, mifampiantso, misy izay mianaday mifampiantso, misy anatin'ny 40 minutes miresaka foana, mandefa mesazy aminazy za, de misy fotoana izy a mandefa mesazy hoe mbola en route za fa antsoko anao dans quelques minutes, après izy miantso ana dans quelques minutes de miresaka, fandefa mesazy fanoro zao inona zao fanoro ohatran'izany amin'ny telefona mesazy. Fa rehefa nody any Madagasikara i ramatoa ministra Fanirisoa Herinay vao de nandray ny toerany na ministra anazy a, de nanomboka teo a vu ny mesazy zay nalefako taminy, vy foana zay mesazy nalefako taminy, nanomboka nandraisana ny asa. Nefa zaho a jamais hanome tsiny anazy hoe rehefa nahazo toerana ve anao a de nataonao vy foana mesaziko rehefa voatendry ministra anao, tsy nanome tsiny anazy na de kely satria tsy haiko zay antony. Ny antony ray voalohany aloha amiko de hoe no ny asa manandraikitsy ny be loatra, de ahoana moa nanomezako tsiny nazy hoe olona mampiresaka foana ve tsika tatika ohatran'izao de nahazo toerana anao de na mesazy ataonao vy tsy jerenao akory, non, tsy hanome tsiny azy velively ao, zay fotsiny apetraka an'dao. Bon, rehefa misy fotoana malalaka any angamba izy a de mety hanam-potoana mamaly mesazy, tsy haiko, mety mbola mesazin'olona hafa ny valiny, mety important kokoa noho ny mesazy koa, tsy nasiako olana zany, ary tsy noentiko hoe hanoerako fanjakana zany hoe bon Fanirisoa nahazo seza, bon ataony vy mesaziko nefa zay olo mpiresaka tandafy tatika manomboka androany ao manohitsy fitondrana, toe-tsaina lomorona zany amiko. Tsy ho an'ny Fanirisoa no nitolomako fa ho an'ny tanindrazana sy ny firenena. Fa raha ohatra kosa hoe ho an'ny Fanirisoa zany nitolomako de mety ho avy za hoe bon i contre anazy za manomboka androany, satria ekeko hoe za niantroantso foana hatram'izay teto hoe tokony tiky, tokony Fanirisoa milisy ny fitsarana, raha misy fotoana inganany fitondrana eo Fanirisoa tokony milisy fitsarana, nitabatabany zany na fitondrana Rajoelina mbola tsy nirodana teo, nitabatabany foana za teto. Fa hevitra ny anany na tsipiko fa tsy nitolona ho an'ny Fanirisoa mihitsy, fa nitolona ho an'ny tanindrazana sy ny firenena malagasy sy ny ho an'ny vahoaka malagasy. Ka raha taminareo zao mitoerako nareo hoe bon de fa handeha hanohitra fitondrana hoe satria ataon'ny Fanirisoa vy foana mesazy de hanohitra fitondrana amizay okay, raha vao nahazo seza izy de tsisy raharainy anazy satria olona miresaka vy priveko zany fa tsy fiainam-pirenena, tsy fiaina Madagasikara zany fa vy priveko zany hoe bon tsy valiany mesaziko, ataony vy foana, vy privé zany, fa tsy zay le nitolomana fa ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny firenena. Ka najereny fotsiny aza mesaziko, inona nasiko problème am'zany, va tsy asiko ary tsy ananako lonilony aminy mihitsy zany na kely aza, satria averiko foana tsy ho azy lay nitolomako fa ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy. Ka zay hoe tokony amboarina ihany zareo le toetsaitsika am'izay zavatra zay, tokony mba mijery ankolafiny ny zavatra nareo. Fa raha olona hafa zany de fa anisany nalahelo ary nanomboka contre ny Fanirisoa izy teo a, raha tamy toerako zany toerana nisy anazy, fa non, zaho manana ny ati-dohako haiko,
ary haiko ny zavatra hoe hanomezako tsiny a sy hankalako olona ray. Fa asakasakitsika zay mampiditra amy tolona zay natao amy resaka vie privé na amy resaka fiarahamonina hafa ivelan'ny fiainam-pirenena, amiko zany hoe somary toetraina hafahafa ihany zany. Zay a ny zavatra tiako tenenina androany fa araky ny teneniko foana, ny problème atsika malagasy voalohany a de io resaka toetraina io. Io resaka toetraina io a ny problème atsika malagasy. Io a mila fandrosoana sy mila fanavoazana voalohany a vao azo antoka isika malagasy Madagasikara vao tena handroso. Zay a ny zavatra tiako tenenina atsika androany. Ka mba raiso engaviko zany nareo hoe mba raiso ny toerana misy ana am'zany zavatra tantarako anareo zany, fa nefa tsy misy zavatra mampiova ny fitiavako ny tolona zay nataoko sy ny fitiavako ny tanindrazako zany, sy ny fanohanako ny fitondrana amizao a zany zavatra zany. Ka tsy haiko hoe mety ho sarotra aminareo ve ny handray zay toetraina ananako zay a mba ho hampiarinareo koa le izy. Ny tolomatsika tsy andeha hoe manana droit tsika hibaiko ny tompon'andraikitra rehetrarehetra eo raha satria nitolona de tsy maintsy manaraka mibaiko tsika ny mpitondra rehetrarehetra eo. Non, amiko zany zavatra tsy lôjika zany amiko. Ny mitsikera misy zavatra tsy mety atao, oui je suis d'accord, na za zany manao an'izany, fa ny hoe ny hibaiko amkolaka na mivantana de ho tonga fahankalana rehefa hoe tsy anatanteraka tsy tanteraka am'zay fotoana hitiavanao anazy le zavatra takianao a de inanao hitondra fahankalana sady an'ilay fitondrana misy. Bon, i araky ny teneniko teo hoe bon, na ny anarany aza samy hafa gn'atsika olombelona, rakoto, rabe, rasoa, ravao, mazava hoazy zany le toetraina koa samy manana ny anazy. Fa zay fotony zany mba zavatra tiako zaraina amitsika. Mankasitraka tompoko lahy sy tompoko vavy. Zay indray aloha ny androany a, fa miveriny eto foana rehefa misy zavatra azo resana.